Ny ankapobeny moa zany zao dia androany zay nandrotsaka amin'ny manaraka eto am-pelantananay eo anivon'ny Bianco. Ny zavatra tiana hiantsombiana fotsiny dia hoe mampalahelo anatin'ilay izy iny dia ny fomba fanoherana izay tsy mety loatra satria nisan'ny mpagnome vaovao anay ny mpanolontsaina ny tanàna be toko tamin'ny Mario lasa ny amponjy izy zao hiakatra zao tribunaly amin'ray oro zao zany rehetrarehetra zany nefa amin'ny lalàna mahakasika ny ady mikolikoly dia miverina fa tokony voary le olona. Eo moa zany zany vatra teneninay hoe izay koa tsy afaky ny angina amin'io, tsy hipetraka amin'ny mihitsy ny afary malagasy satria le fitezana le éducation mipetraka amin'ny mpiarabelona fa izay tsy manenjika an'izaniza fa tsy ny hoe ny lalàna raha misy zany fatikana lalàna tsy izay manenjika olona fa ny lalàna manenjika azy isika koa sarotra raha tsy tonga any amin'izany tany zany ka eo zavatra anankiray izay hoapetraka ay afary malagasy manoloana ny abattoir nakadre tombo hoe tsy tokony hampiasa ny fahefana eo am-pelantanany aloha be ny tanàna ahafaha miaro teny. Zay zany no mahatonga anay teny sy angataka hoe tsara ho atao PDS aloha ny olasora mandrapivaha ny olan'ny abattoir cadre tombo satria zavatra hita dia ny hoe ahoana moa no eritreretantsika fa ao anatin'ny raim-pimasy dia misy mpanolontsaina higatra dia izany fampiasana ny fahefana eo am-pelantanana zany any iverinay fa tsy mendrika fa nandefa taratasy moa zany zao zay Zomara Jaune amin'ny prime ministre ny président de la république ministère ny fitsarana ny procureur général ary ny procureur de la république hijery ny toetra raha ty satria tena ontsy zay raha namangy ampony amponja omaly nylay mpanolontsaina dia tena nampalahelo satria marary koa mpanolontsaina io zany rehetrarehetra zany zany mbola olana ary andeha hiatrika amin'ilay tribunal zao zay zao amin'ray oro zao dia vita eo ny toera le izy aloha voalohany isahainy tsy misakana mihitsy momba ny abattoir hoe anaiky sa tsy anaiky tsipitra ny famondrana zay fa nidiranay dia resaka kolikoly zay ihany zany no tsara ho fantatra aloha nefa naizanona tsy zany tsy tsara koa manao resaka dessin animé ahoana moa ny lazantsika fa hoe ny abattoir raha ny hatramin'ny androany ty taratasy eto am-pelantanana ty zao milaza fa volana 1er avril no tolotra ny sinoa ny abattoir teo aloha le misy an'ireo mpandrarara eo nefa hatramin'ny androany mbola hototorana le tany iza ny ingénieur afaka milaza fa tamin'ny vototorana ao anatin'ny herinandro na tapabolana dia azo androenana fotodrafitrasa ka anara-penitra resaka dessin animé zany resaka tsy milamina zany ary manaraka an'izay ny hoe mbola misy tompona raiky mpanjakana ve samy permis de rembler manoloana ny tia trabona be dabe sy tondradrano teto Antananarivo ty mbola savy eny tompona raiky mpanjakana ka zany zavatra resaka tsy voadinika fa fiarovana ny tombontsoa sinoa sa rehefa sinoa manototra tany dia azo atao fa raha malagasy dia hoenjenina sy akatona zany eny resaka tsy resaka kotona dia olona zazakely raha ve nofitahana amin'izany dia tsy ho afaka hiteny hoe tsy mety zany tsisy za aloha tsy mihina e fa tsy haiko hoe mazy ohatry ny ahoana nisy eo ambonin'ny tany io no totorana ny tany androany dia anangana permis de construire totorana ny tany dia aveo hoe tonga dia atao azo atao manao fotodrafitrasa dia amin'ny 1er avril omena ny sinoa za aloha tsy mihina e tsy mihina aho tsy haiko raha misy ingénieur afaka hiteny zany azo atao zany fa raha fotodrafitrasa manara-penitra tamin'ny vototorana tsy mety en plus ho tondradrano be dia be dia ahoana raha zany tsy resaka fahavidibiana saim-bahoaka ave zany misy vahoaka ave mety ho resy lahatra fa ety zany zavatra zany misy vahoaka ave misy ingénieur ave sa hiteny hoe mety zany ary tompona raiky mpanjakana ave amy alalana amin'izany tsy mampino le izy aloha fa tsy haiko ao hitantsika eo ny toerana le resaka hoe kolikoly sy fantarina ve le marobola votokotina zao atao anatin'ny tranga io ny anjara mame an'izay tsy anjara ndraikitra izay fa anjara Bianco ny resaka kolikoly tsy inona tsy ambaratelo ny fanadiadiana betsaka ny zavatra hitanay fa izay fotsiny tsy afaka mamoaka an'izay satria jaina ny tsy ambaratelo ny Bianco dia miandry ny fanadiadian'ny Bianco tsika izay efa manao ny asany sy manao ny ainy tsy ho zavatra ihany koa jery marina rehetra momba an'io ny angatahako fotsiny aloha mba tsisy olon dehibe manao intervention aloha mba hipetraka amin'ny maray aman-dreny mpanjakana azy ny tompona raiky mpanjakana ambony fa aza manala baraka tena amina resaka zavatra tsy dia ohatr'izany loatra andao tezaintsika ny firenentsika mbo tany-tandalàna ilanjany kolikoly sy ny sisy zany fa tsy hoe hiaroaro fotsiny amin'ny zavatra tsy tokony hiarovana aloha no any asan'ny malalaka ny Bianco zany dia hitantsika eo ny toerana